mirapany fiangonana, mirapanareo zanakapelezana manona aminareo ny fahasoavana sy fiainana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Kolosianina toko voalohany. Kolosianina nandiny fa valo amby roapolo. Kolosianina iray valo amby roapolo. Dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy andriaka. Izy nitorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra fa samy atotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Mba samy atotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra. Riavanao tianao tompo ary zany no afananao, zany no programanao anao androany ny mitanteraka ianao ao amin'ny Jesosy, ny mitanteraka ianao ao amin'ny Jesosy. Raha fitinina le avatra le avatra ny farazy tsotra dia ny hoe meteza ny tanteraka ekeo ny o parfait, ekeo ny o maty. Zany programa ny rainao manao meteza ny tanteraka ao amin'ny Kristy, meteza ny tanteraka ao amin'ny Kristy. Ny fahamarinana voalohany ho an'ny olona zay hoe mety ho tanteraka ao amin'ny Kristy dia ny hoe meteza anarina, meteza anarin'inona le ava, anarin'ny toroteny, anarin'inona le ava, anarin'ny fampianarana isan-karazany atao am-piangonana. Izy torinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra. Raha tia hiroso amin'ny fahatanterana ianao avana meteza, meteza, meteza anary. Le fahatanterana le avana mahazo le fahatanterana ety an-tany eko mazava be zany. Iza ny tsy mitady an'izany perfection zany, iza ny tsy mitady an'izany famatorana zany. Fa le famatorana resany eta le famatorana amin'ny Kristy dia famatorana indrindra koa famatorana fahatanterana perfection spirituelle zany. Ary efa miteny ny apôstôly Paoly hoe izy nitorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy hatolotray ho tanteraka. Atolotra nisany atolotra nisany antsika raha hoe atolotra ho tanteraka, atolotra an'Andriamanitra, atolotra an'Andriamanitra. Rovina atolotra an'Andriamanitra amin'ny fotoana fitsarana fiangonanao andalana hiatrika fitsarana isika. Ary zany no mazava-dehibe le fitezako sy fitezanao mitanteraka azahoana miatrika amin'ny fiadanana sady fitsarana ny andraitsika zany hidirana any an-danitra ny havanao. Tonga ny tenana hoe meteza, meteza, meteza mitanteraka, meteza anary. Maro miavana no mankaty am-piangonana, faly izy mankaty am-piangonana. Tsy azo nainona hoe raha marina ka tsy andona tena tsy azo mihitsy fa tonga ty indray izy nena tsy mifantoko amin'ny fampiovavahana. Ary mibekona mikataraka io mbola maro finamao tanora fa dia izay moa dindivy am-pianakaby maro tanora atao fiangonana mbola lozana manao fibeka anao telefôna fanao mesazy mandrika ny toroteny ka mbola malala. Tsy azo
soanao zany tsy moraly zany fa tsy ampandrosoanao ho amin'ny fahatanterahana izany. Inono torite manombosa ary inono fotoatony torite efa miteny Paoly izy mitorinay dia manazava Paoly Kristy mitorinay, Kristy no votoatony torite. Ary amin'ny tsara ny toriteny ianao dia tena hoe hitonga amin'ny fahalalànan'i Kristy. Fa iza moa Kristy avana? Iza moa Kristy? Kristy dia Andriamanitra tonga nofo. Lehilahy ray tao an-danitra tao, Andriamanitra tao an-danitra tao. Tonga nofo izy. Satria nanino? Nanana rehetrarehetra izy tao an-danitra tao. Mahafinaritra zany lanitra zany. Fa ozy izy zavatra ray aloha mibanga to ity lanitra ity. Dia zasy ianao. Zany Kristy miavana. Tsy mety amin'io lanitra io raha tsy misy ahy, tsy misy anao. Zany mitoriny fiainana misy zanakà nefa andaozana manao Facebook atao telefony. Fitiavana ny zany avana. Fitiavana inona zay zany? Inona zay ianao? Fa tsy zany miakara teo amin'ny azo fijaliana ilazana hoe tiako iaraka amin'ny mpanin-danitra ianao. Fa zao problème anao, fahontanao, misakanao anao ary tsy manano solution iao. Zany natongavako ety an-tany. Ary zany ny fotoatiny fikazantsara Kristy Andriamanitra tonga nofo. Lehilahy ray tena hoe adalam-pitiavana asy anao dia miantsonao amin'ny fidepahana. Azahoany mamela heko anao, tsy manamarina anao raha nitsangana tamary. Zany fotoatiny toriteny kristiana. Na mahay mitoriteny na tsy mahay mitoriteny dia mpandahatra ny avanao. Zany mila antsika isanalahady. Ary mila mitanjy ny sikela fandrindray indrindra amin'izao toerana izao voasodoga ny fampianaran-diso, voasodoga ny fampianarana hafahafa sy ny fampianarana sandoka hoy Paoly apôstôly ato amin'ity Kolosiana. Tsy mitory Kristy zany fa mitory Kristy hafa. Farina tao vitsivitsy lasa zay tao palais des sports, tao feno ka palais des sports afrikanina tao avy eo Afrika tao tena mihaino azy ianao amin'ny YouTube. Kristy hafa le avy anao tory nefa dia mahafeno hiboka palais des sports. Taona vitsivitsy tanao zay madama zay rehefa dimiano toriteny mahafinaritra ao le toriteny. Fa zany madama zany 90% toriteny tsy mitory Kristy fa mitory ny tenany. Tory ny tenany nefa mahafeno palais des sports mahavaritra boky amanarindray tena ianao tompoko. Meteza mitantera ary voalohany dia voalohany indrindra meteza hanarina, meteza conseiller, meteza avertisseur, meteza atory fa tsisy olona tsy anarina sy ampianarina le avanao. Ka atrakan'izany fahatanterahana, atrakan'izany famatoana, atrakan'izany hoe perfection izany. Ataovy zava-dehibe mambosa ny tenin'Andriamanitra. Tsara mamaky biografian'olona mpaminton'Andriamanitra, tsara mamaky efiteny fa vakio na hoe 10 minitra isan'andro monja azy. Ny baiboly rehefa raha dia mitombo amin'ny fahatanterahana ianao. Zay reo hoe ny zavatra nitrangy tany Bery asan'ny apôstôly toko fahafito. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo. Nandiny fa raiky ambin'ny folo minaran'Jesosy. Ary ny toe-panahy ireo dia tsara ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zokoa indrindra ireo ka nandinika soratra masina isan'andro
namarina zany anazy ozy izy danivaky mitoe-panahireo kristiana tao bery de tsara no tao a-Tesalonika riavanao de tsara ve ny soratra masina rehefa teny toe-panahirana tsara no toe-panahirana zany famirina riavanao de kaleka hoe mba isy teny da iamboary mitoe-panahireo kristiana o iso-pitiavandreo sy ny zanaka beleza de tsara no mitoe-panahiny any akafa riavanao zany mitatsika tonga soratra masina fa tsy tonga fotsiny am'zao zany fa hoe dinio isanandro de sady mitombo amin'ny fahatanterahany ianao tombo amin'ny famatongany ianao no miassure zany hoe destinationnao manendanitra izany iny tsika isanandro hoe feno fiangonana isanalady nefa zao ny situation firenena tsy makakara zao ny situation firenena satria kristianina tsy matotra riavanao mameno fiangonana kristianina tsy tanteraka kristianina tsy manao zava-dehibe zany hoe perfection zany mameno fiangonana na mikatana firenena miteza mo tanteraka miteza anarina sy ampianarina famarinana faharoa avana famarinana faharoa ho anao sy hoe mety ho tanteraka de hoe fantaro ny fahatezerana ahidin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao fantaro ny fahatezerana ahidin'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao Ezekila roapolo Ezekila roapolo jeretsinekela mamperitreritra ty Ezekila roapolo telopolo ty satria Andriamanitra maneho ny tanàna mahery aseho antolo ny tanàna mahery no amin'ny andiny fa telopolo nde raha tsika mamaky zany aminy raha velona koa mo Jehovah tompo dia tanàna mahery sy sangy ahiditra ary fahatezerana ahidina no anjakako aminareo Israely fahatezerana ianao zay te hiroso amin'ny fahatanterahana androany aloha fantara sao de misy fahatezerana ahidin'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehefa ny fiainanao tsy manjary ohatran'izao mantanité sao de tiako koa raha le lasain'ny Ezekila hoe fahatezerana ahidina inona zavatra itenenan'Andriamanitra mafy ny Israely hoe nareo sisy de mitsangajanga tahaka ny razanareo ianareo manompo sampy ianareo mivavaka amin'ny hazo ianareo mivavaka amin'ny vato ianareo manao sacrifice d'enfant ianareo mampandano zanakaro amin'ny afo ianareo ary jereo tsara rehefa ny mandiny faharoa telopolo ny eritreritry hoe tsy zanak'Israely reto eo amin'ny roa telopolo hoe ary tsy ho tanteraka mihitsy ny eritreritry ny fahainareo hoe ho tahaka ny jentilisa Israely de tahaka ny firenena amin'ny tany samihafa ny eritreritry ny zanak'Andriamanitra de hoe ny objectif ary de ho tahaka ny jentilisa io fa za dala-pitiavana aminareo Andriamanitra tsy ho tanteraka ty aleko farahavelona koa tsy ho tanteraka zany eritreritry adalabe zany ho tahaka ny jentilisa ary zany sika fiangonana efa hatramin'izay manadio ny privilège ny fizintsika amin'ny zanak'Andriamanitra izy ianao zanak'Andriamanitra izy ianao olombofity adinitsika zany fa mamahitsika de le hoe atatahaka zao tontolo zao Ezekila roapolo za sainao ary tsy azotsika ny haitsika raha tsy matatahaka famonjentilisa everitsika fa zany tena hoe intelligence sy perfection sy famatorana makatahaka ny fomba ny jentilisa amin'ny fetikanatra amin'ny fanaovana volo amin'ny hira enina sy ny karazana ozy izy Andriamanitra raha velona koa dia ahidiko aminao fahatezerako
kristiana rehefa nahita an'izany io le olona tena fakaty be dia rehefa manao tsy mety le anankiray dia tena mirehitra ny fahatezeran'olona ty mahita an'le hoe adalàna ataon'le olona ty andala mpitiava amin'ny Israelan'Andriamanitra ary zany mitenena hoe ahitoko aminareo fahatezera fa tsy foana kory zany hoe mifitianako anareo ny firenena ho ary zaho Andriamanitra raha velona tsy foana zany zany fifitiana zany maintenant ahitoko aminareo fahatezera ary mitana mahery no ampitina aminareo fahatezera ahoana moa zany ozy izy Ezekely zany hoe Andriamanitra mampita fahatezera amin'ny zanany amin'ny fiangonana zany ozy izy le andiny fa efatra amin'ny telopolo ny anaran'i Jesosy ary amin'ny tanana mahery sy ny sandry hiditra ary amin'ny fahatezerana hidina no hitondrako anareo mivoaka avy amin'ny firenena sy amriko anareo avy amin'ny tany izay nampelezana anareo. Nina nataon'Andriamanitra raha napidina fahatezerana tamin'ny zanak'Israely izy naheriny tamin'ny Babilôna zanak'Israely. Io izy nahely koa anareo fa ho averiko nareo zany fa naheliko any aloha naheliko any Babilôna aloha ianao. Anisan'ny boky malaza soratan'ny Lutera ihany le mpanitsy fivavahana dia hoe la captivité babylonienne de l'Église. La captivité babylonienne de l'Église. Inona ny lazainy amin'izany? Ezekely roapolo lazaina zany vavakisika fa ny Babilôna. Zanak'Israely raha hoe natao sesitany tany Babilôna nampelezana tany Babilôna dia lavitry ny taniny lavitry ny tempoly lavitry ny taniny lavitry ny tempoly zay tena mahasanak'Andriamanitra azy dia tsinitsinina mihitsy izy variavana ozy izy tsika hoe ianao zay hoe mety tanteraka fantaro ny fahatezerana hidin'Andriamanitra anao sode ianao zany Babilôna zany araka ny tenenina teo mba mety trampionana ihany nefa lozana mamadimadika telefônina tompoko any Babilôna ianao dia konenao mpiandrinao servisy anao lozananao manao weekend ariananany any Babilôna ianao any Babilôna tsy mety anany ianao tsy mety manatra tenin'Andriamanitra ianao manao vavakaraitra be ianao malainao mitenenao any Babilôna ianao any Babilôna ianao zany manana anarany mpivavaka ho mpiandraikitry ny fiangonana nefa any Babilôna araka ny tenenin'i Ezekely amintsika fiangonana meteza ho tantera meteza nary fantaro io hoe fahatezera ahidin'Andriamanitra aminao io fa fahatezeran'no Andriamanitra adala-pitiava anao io ary tsy amenany ianao raha tsy miveriny ao aminy ka mahafantatra hoe izy no hany mpamonjy dia apetitra anao any an-danitra iavana so dia any Babilôna ianao. Zay ny tenenin'Andriamanitra sy tenen'ny soratra masina voalohany raha hoe mampidina ny fahatezerana amin'olona le toetra ratsy ny zay natao zany anao zany responsable sampana miandry anao sampana manana programme personnel ianao akapoko ny sampana any Babilôna ianao nefa any Babilôna ianao le Babilôna io zany niendrika voalohany amin'ny fahatezerana ahidin'Andriamanitra. Inona ny endrika faharoa amin'ny fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny fahatimy amin'ny telopolo dia hoy soratra masina hoe dia hoentiko ho aninefitry ny firenena dia hoentiko ho aninefitry ny firenena hoentina nefa afanany Babilôna nefa tany Babilôna afanany Babilôna tokony averina ny Kanana dia maninona ny tenenina hoe rehefa afaka any Babilôna ianao dia andiny fahatimy amin'ny telopolo hoe entiko
ho any mihevitry ny firenena moa zany dia jentrisy mahavarina tokoa re avana rehefa nikahoana kely hoe avany babilona ve le olona dia averin'andriamanitra ny kanana satria ny kanana io hevitry ny firenena io ao akanany io avana kanana makoa nonafnalaina tao ny zanak'Israely rehefa tany babilona dia navenan'andriamanitra izy jentrisy mipetraka ao tonga ny zanak'Israely avy any babilona mialamonina amin'ny jentrisy dia tonony any hevitra izy avana tonony any hevitra izy satria manino anjakajaka ny jentrisy anaparan'le jentrisy lasa nonona tao rehefa fitavavena tao zanak'Israely mahita ny firenentsika etrao tsika le malagasy tokotany-drazana hitanareo karany hitanareo vahiny isan-karazana manjakazaka eto ty fireneny ty manao ny tsirano tsy maty manao dia etcetera tsy mifesy mandidy ohatran'izay tsisy azy hoe ao amin'ny hevitry ny firenena tafaverina ny kanana nefa mbola ao amin'ny hevitry ny firenena ianao le avanao tsy mila so dia hoe ianao zany amin'ny hevitry ny firenena zany ao amin'ny ankonanao zay foana moa ny ejibisy fitiavana mba manana zilolay amin'ny rehetrarehetra amin'ny lafiny materiely nefa tony any amin'ny hevitry ny jentrisy ianao amin'ny hevitry ny firenena ianao satria asa vadinao zanakao miray mandreninao manitsakitsaka anao zay mba hoe te hivavaka ianao misy fanafatezerana idin'andriamanitra ao fa ianao mahireza sy matanjaka fa andriamanitra tianao mampandaranao zany lalanao mankany fatanterahana izany amana zay zany zavatra hitatsika teto mety iza ho tanteraka mety iza anarina fantara ny fahatezera ahida ny tanana herin'andriamanitra amin'ny fiainanao farandriavana dia matitoko fahavalo matitoko fahavalo avakitsika ny andininy fahatelo matitoko fahavalo andiny fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy ary Jesosy nanenjika ny tanana dia nanendy azy ka nanao hoe mety aho madiova ianao ny olona te ho tanteraka riavana dia mety idio izy tsisy ny manadio tena fa Jesosy no manadio azy fa matoa izy diovon'i Jesosy satria miaiky izy fa mamoto zay izy ary zay no namitenana azy amin'le hoe meteza idio dia anisany tena hoe arety mandoza ny avana aretina grave indrindra raha tsy lazany io grave indrindra ao amin'ny baiboly le apokana zany ady efa voalaza teo momba ny apokana le avana fa zao ao amin'ny baiboly koa le apokana le avana le apokana dia samy fahotana samy fahotana tena entina ilazana ny fahotana ary raha ny testamenta taloha izy le apokana koa ary dia azo ilazana ny atezeran'andriamanitra amin'ny olona zay hoe tsy manoa azy mandala ny tena tonga amintsika le avana ty perikopy ty tonga amintsika ty perikopy ty dia miteny aminao andriamanitra hoe tonga hampafantatra anao fa io boka resahanao matitoko fahavalo ianao io amin'izao maraina izao mety tsy boka miototrao ivenany avana fa ny fahabokana mahazo anao satria samy fahotana ny fahabokana dia hoe fahabokana ny fanahinao fahabokana ny fonao fahabokana ny sainao ary mamitaka ona tia aretina ntsony hoe abokana ty satria izy rehefa manomboka dia zavatra mibotsina kely rehefa manomboka izy dia tasy kely fotsiny eo amin'n'ototrao
dia mitombo moramora zay tozomeleza zay ahotan'izany tsisy afaneva ny fahotana ary rehefa sanatrany akety aboka ty teo amin'ny zanak'Israely ny olona boka dia tsy maintsy mitokam-pona tsy mahazo mitokam-piangonana tsy mahazo mitoeto tanàna fa ny velan'ny tanàna izy tena hoe mitokam-pona zany hoe tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra ao amin'ny tempoly ary tsy manana fifandraisana amin'ny mpiara-mivavaka tsy manana fifandraisana ihany koa amin'ny ankohonana na ny fianakaviana ngamba mety hiteny amintsika raha eritreritry hoe hiteny kokoa amintsika raha mietretsika zay asa moa ty lehilahy ty zay anomba ny ankohonana fa le hoe rehefa boky ianao tsy mahazo mitoetra otranomonga ianao rehefa boky ianao tsy mahazo mamihana ny vadinonga ianao rehefa hoe boky ianao tsy mahazo mamihana ny zanakonga ianao etsetry zany ny fahavoazany fahambokana ny avana fa hoy izy ty hoe sika indray ny avana sika indray abokana rapana abokana ratsay abokana ny fo mahazo antsika raha miresaka ny ankonana any resaka fianakavia aladiny taranaka moa androany sy ny ankonana sy ny zanakam-pelezana hitanao io fifandraisana tsy mety moravo hitanao ianao hoe akamba ny fiangonana androany efa ny sanatry n'izany misy ato tsy mifampititra trano misy ato tsy mifamelo nivony fianakaviana zay vory eto zay abokana ny havana manimba ny fifangatiava manimba ny fiombonampo abokana retina nomboka tamin'ny atasikena tamin'ny fibotronana kely tao fifandraisana dia mitombo namona an'ilay fifandraisana rehavana ozy izy tsika meteza ho tantera meteza idio aza mitenitsy ka iana ny pasterana ny vafevanana tato ty fianakavia kely ianao tian'Andriamanitra ianao rehavana tian'Andriamanitra idio ary raha olona tokeny ianao raha olona mety anariny ianao raha olona mety ampianariny ianao dia fantatrao mihitsy fa ianao le boka ty mitombo hokasia amin'izao marina izao ka hitenenana hoe mety aho madio ianao rehefa mikasika ny olona Jesosy nentana mahery mpiavana rehefa mikasika ny olona izy dia manisy fanamasa hanavao fana hanavao say hanavao fo hananatsika fifandraisana vaovao fifandraisana salama amin'Andriamanitra ary fifandraisana vaovao fifandraisana salama ampiarapena amintsika rehavanao meteza hokasian'Andriamanitra amin'izao marina izao manatona azy miaraka amin'izao abokana zao manatona azy aza mitenitsy ka tsy fantako pastera za mantahotra mazao dia hoe amin'zy botanana ny toy fa zao ny zavatra vitako ozy izy mitoky hoe kasika anao mitana mahery io ary mety anadio anao ary tsy ho mety izy anadio anao fotsiny fa tena zava-dehibe ho ary olona hoatitra sy te hitombo amin'ny famatorana dia hoe tiany ianao hitoetra amin'izany fahadiovazany tsy hoe manadio fotsiny izy indray mandeha manadio izy amin'izao raha zao fa tiambotoetra anao amin'izany fahadiovazany ary very amin'ny teny apôstôly Paolosiana hoe mitomboa fiainona tenin'Andriamanitra fiainona toriteny mety izy ampianarina tenin'Andriamanitra rehefa satria tenin'Andriamanitra io teny madio ary teny madio no ampititra eritreritra madio ampititra fisainana madio ampititra fitondratena madio ao aminao sy te hitombo ho amin'ny fahatanterahana rehefa inona zavatra mitany mahalaina ianao gamaky teny mahalaina ianao hanokatra baiboly dia inona mitany fa mahafaly ianao io tele io internet lave io YouTube io sy ny karazany rehavanao loto isan-karazany zordiry isan-karazany eton'izao tontolo izao koanao tsy mariavana aisanao tsy anoto fitondratena aisanao tsy mikaram-pana fa teny ianao tombo hoe avelana hikasika ny fonao anadio ny fonao amin'izao marin'izao fa zany ny antony tongava midina mavanena
zao faran'izao teny zao Kristy nitoriany apôstôly Paoly Kristy nitoriany apôstôly Paoly ary Kristy tena tianao hoe tena tianao tsy maintsy anao avy any an-danitra izy tsy maintsy anao avy any an-danitra izy midina tety izy midina tety izy andray anao andray ny tananao horesinao ve ny tananao ny tanany amin'izao maraina zao mahafinaritra ny mamerina ny ho azy tsy m'intéressé azy zany lavitra zany lanitra tsy misy anao azy tsy misy anao zany tsy m'intéressé a Jesosy mitoetra ny lanitra tsy misy anao zany no midina tetiny anao ary miteny aminao izy hoe meteza ho tanteraka meteza na fantany farafahatezerana idinao fiainanao fa tsy fony anao ary meteza